mbola hijanona ao anatin'izay sehatra izay any isika nandritry nyity etsika antsoina hoe journée de l'aéronautique ity nafantarana fa vitsy de vitsy raha tsy ilaza aza fa azo isiana amin'ny ratsan-tanana ny vehivavy mirotsaka ao anatin'izany tontolo ny aéronautique izany ny vehivavy antsointsika hoe lieutenant Rakotonirina Miarso Barinia no vehivavy 13 taona izay misahana andraikitra dia ny asana mécanicien avion eo anivon'izany tafika anabakabaka malagasy izany araka izany dia manentana ny vehivavy toa azy andray anjara ao anatin'izany fanatevenana ny tafika anabakabaka malagasy izany ity lieutenant ity toy izao ny fanazavana. Indrindra aloha ny fidiranao tafika zany dia safidy manokana izy io hoe tsy azo atao akaterena fa safidy manokana zany hoe nanosika nahiditra amin'ny tafika zany safidiko manokana mahatonga ny hoe abakabaka indray ny tafika anabakabaka moa zany dia arme technique izy io zany hoe mahatonga azy hoe arme technique mila fahaizanao manokana zany ny spécialité misy amin'ny tafika anabakabaka mantsy zao dia misy ny pilote misy ny mécanicien nefa misy ihany koa ireo administrateur sy izay spécialiste amin'ny branche misy azy tsirairay avy dia ny spécialité ako moa zany amin'izao ny tafika anabakabaka dia ny officier mécanicien avion zany zany hoe nanao fianarana manokana mifantoka tamin'izay maintenance aéronautique zay dia zay zany no nisika na hiditra amin'ny tafika anabakabaka fitiavana manokana ny tafika fanompoana ny tanindrazana zany ao anatin'ny tafika fa ihany koa fitiavana ny maintenance aéronautique atsika moa amin'izao fotoana izao efa misokatra zany amin'ny atao hoe fanatontoana zany zany hoe tsy misy loatra ntsony hoe asa voatokana ho an'ny lehilahy na asa voatokana ho an'ny vehivavy indrindrandrindra moa fa ao amin'ny tafika zany tsy heverina ntsony hoe misy ny lehilahy dia misy ny vehivavy fa miaramila avokoa izy ilay dia atao tsy mipetraka loatra angambany zany izay hoe lehilahy sy vehivavy mety hoe le asa maintenance zay angambany hoe tsy dia fahita loatra eto Madagasikara ny hoe vehivavy hiditra ao anatin'izay sampana izay fa heveriko fa tsy misy ny sakana zany hipetraka amin'ny vehivavy hiditra amin'izay fa ampresiana raha zany ny vehivavy mba hikatroka ao anatin'izay fa finaritra raha ohatra ka misy ireo te anatevinarana moa zany satria hatreto dia za no tokana zany atao amin'ny tafika anabakabaka ny tafika moa tsy mametra zany tsy mametra ny hoe fidiran'ny lehilahy na vehivavy fa misokatra ho an'ny rehetrarehetra dia manentana raha ohatra ka misy manam-paniriana anatevinarana ilay vonona izay